ny tompam-kara ny fonja na hoe campino gamba irenako kely hoe reny moa zany dia sehatra anankiray ty anivon'ny fonja ahafahana mitaiza ny voafonja aloha le mitaiza satria ny voafonja dia tsy hoe omena sakafo fotsiny sy tsaboana fa manao ny ezaka izay manao fanomanana an'izy ireny iverana ao anatin'ny fiarahamonina ka ny fametranan'ireny tompam-karan'ny fonja ireny dia tafiditra ao anatin'izay hoe sehatra ahafahana manomana azy ireo iverina eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny asa atao amin'ireny tompam-karan'ireny. Misy antony hafa ihany koa nefany ametrahana an'ireny tompam-karan'ny fonja na campino ireny dia tsy inona zany fa ny fiatrehana ny olana ara-tsakafo eny anivon'ny fonja. Tsara marihana fa misy ny sakafo omen'ny fanjakana amin'ny fonja tsirairay fa indraindray somary betsaka no tokony ho izy ny olona tonga eny anivon'ny fonja izay olona totsika hoe surpopulation carcérale zany fa atsahan'ny olona eny amin'ny fonja mihoatra ny tokony fahafahamandray an'ireny fonja ireny vokatr'izay dia misy tsy fahampiana ara-tsakafo tsy hoe mandava-taona akory fa indraindray rehefa be loatra ny olona dia misy tsy dia ampy ny sakafo ka hiatrehana an'izay indrindra dia politika mpanjakana ny famokarana eny anivon'ireny tompam-karan'ireny. Tompam-karana angamba no tsara homariako fotsiny maro izy ireo isaky ny fohy be paritra ny fandaran'ny fonja dia misy 20 ny manana tompam-karana daholo ireo farafakeliny anankiroa. Ny amin'ity taona ity dia nanaovana ezaka manokana ny tompam-karana miisa 7 any amin'ny fohy be paritra vitsivitsy izay nieritreretina hoe toby mpamokaran'ny fonja manana fahafahana mamokatra bebe kokoa. Tsara manko ny manamarika fa tsy mitovy ny toetany eto Madagasikara. Any amin'ny faritra atsimo ohatra somary maina misy toby any fa tsy afaka hitovy na hilahatra amin'ny toerana izay tsy maina tahaka ny hoe any Vatomandry izay misy orana dia ny tany zany mamokatra kokoa. Dia zay zany ny anton'ileo ny safidianana an'ireo toby mpamokaran'ny fonja na campino miisa 7 ireo eritreretina mamokatra zany izy ireo dia eritreretina azahoana vokatra tsaratsara kokoa noho ny toby hafa dia anaovana ezaka manokana entina manatsara an'ireny sakafo eny anivon'ny fonja ireny. Nisy tokoa teo alohaloha kely teo fahafatesana vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo izay mariako etoana fa olona voafonja voaniditra voaingana ny fonja izy ireny ary izy noho izay indrindra no nahatongasitra hatramin'ny tsy fanjarian-tsakafo satria tany ivelany talohan'ny idiran'ny fonja izy ireny dia efa tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo satria ny toerana nisy azy any amin'ny faritra atsimo atsinanana iny dia anisan'ny faritra azo lazaina hoe hiaran'ny tsindry amin'ny alalan'ny tsy fanjarian-tsakafo zay ka rehefa tonga ny amponja le olona dia efa olona tratran'izay tsy fanjarian-tsakafo zay. Na izany naty zany tsy mitaray-tana miepaka ny ministera fa manana ihany koa le resahako teo misy ny sakafo zay tsy maintsy zaraina ny fanjakana dia manome sakafo ary tena misy ny sakafo zarain'ny fanjakana. Misy koa ny fanafody hitsaboana anazy ireny misy dia misy fa eo anatrehana tsotsika hoe voina tahaka n'ireny moa zany dia misy ny fiarahamientana izay isorako ny mpiara-miombona antoka na miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana satria dia efa be dia be ny fanampiana ara-tsakafo tonga any amin'ny faritra any Mananjary amin'izao sy tsy voazao ihany moa zany fa totsika efa 2 herinandro lasa zay teo anatrehan'ireny. Misy dia misy ny iarahana miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka tsy miankina zany dia ataontsika hoe ONG izay miara-miasa ety anivon'ny fonja izy ireny dia amin'ny ankapobeny moa zany misy ny manao asa ara-pivavahana satria ny voafonja taizana amin'ny lafiny ara-panahy ihany koa dia ao anatin'izy ireny ihany koa sady manao asa fivavahana fanomezana ny fankahirizana ara-panahy ny voafonja izany no manome ihany koa sakafo ho an'ireny voafonja ireny aorinan'ireny fivavahana na fitaom-pivavahana ataony ety anivon'ny fonja ireny. Maro izy ireo fa tsy ho aro lazaina angamba fa lasody sanatria manavakavaka ny tenako fa za dia manome fisaorana manokana azy ireny satria mitsinjo ny voafonja ary mitsinjo ny mpiray-tanindrazana izy ireny amin'ny alalan'ireny asa ataony manome sakafo maro dia maro.